amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokatranotsika ny amin'ny jinetia tonga amin'ny fotoanatsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana ilaina ho renesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahosoa TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahosoa TV Yava Yahosoa TV zay mihitsy rehefa sita anglais zay. Ny chinois zany dia Yava Yahosoa TV chinois. Reo moa zany ny langue azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahosoa TV malagasy. Afaka mahita ny ino moa zany ny fandarana ianareo. Avelantsika aloha zany dia arikivavaka metraka amin'ny telo am-piaratanana Andramay Yava ho voninahitry ny ranomasina iarivavaka atsika. Saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina. Ilay andro ny fahamaliana fametrahana ny fahamarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Taio izao teny izao dadamala Yayava aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany. Dia apetraka ho ampiaratananao ny teny izay ambarako izay rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka dadamala Yayava aho amin'ny anaranao Yahosoa naovana an'izany teny rehetra izany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo raha fampianarana indray ny ambassadeur-n'i Yahosoa Eliana mandroso tokatranontsika eny amin'ny teny ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mahafany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka, be dia be ny tapatapaka. Mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona no sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany. Dia ilazana antsika fa atao avy SMS ny izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveriko izay 032 86 663 98. Ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manaradia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Atỳ izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany izay ilay mpanaradian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa ny zanak'Andriamanitra iny no ny fa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko hoe tena Andriamanitra vendrana be mihitsy ny fa président républicain raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io. Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andravan'izany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko e. Andravan'izany mihitsy ny raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona 2 na tsipitsipinyny eny amielo zay. Ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amielo any efa sy tonga saina dia anareo ny anareo fa anjarako ny mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy zay 2 arivo taona zay efa be loatra zay
na tsy mpindrentany amielo zay de tsy tenako tara kosa tara roatra natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fatongavany Eliazy mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy zay satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma iambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona ny olona Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirak'olona anao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsiny rehefa tonga sabotsy lady avy areny indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny ely hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy no resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika izany dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina no le jizasinareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina no Jésus nareo satria ireny ana mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanario sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho any filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo zay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina melohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako alolo hoe zatra tena mahavariana nge zany sany zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany any ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany any ianao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany hanao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany hanao ratsy novi tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' izany angely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo lahy daholo zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo lolahy zay dia avenako rehefa avy eo indray dia miverina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devolo manao an'izany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenin'ilay Andriamanitra marina fa zany mifampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny ty Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny antony dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao no lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehan'ny feon-demony ny teny izy ohatsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga anie dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratran'ny olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha hovolora rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa dia hoy Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Jehosoa mantsy an'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsisy eo ntsony tompoko tsy nisy nanameloka anao va dia tsisy ozy izy dia hoy Jehosoa hoe za koa tsy manameloko anao ntsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao ntsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao ntsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsy raha fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zay. Mba jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andiny fa Jaona 9 andiny fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny ary Ahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy ka rehefa nitraka Ahosoa dia izy taminy raha vehivavy aizy ireny tsy nisy nanameloka anao va ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Ahosoa za koa tsy manameloka anao zay le hoe le famindram-pony mandeha voalohany dia izy hoe za koa tsy manameloka anao ary aorianan'le famindram-po amin'izay na le fanadiovana le teny manafaka anao dia misy toy ny le teny hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zay zany ny toy ny teny Ahosoa hoe aza manota intsony aorianan'izao zahatra ny eolanao tamiko zao, aza manota intsony ianao. Zay ny voalazan'ny teny marina zany zay. Zay le hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Ahosoa le fanadiovany aorianan'izay aza manota intsony. Aneny Jesosy koa zany manontà foana fa rehefa avy eo mifona indray dia manontà ihany dia mifona. Jerevantsika daholo aloha zay melona natongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Valiteny ny devolo miteny hoe mahazo manota fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Dia dinio zay miaraka aminao zany manao iza le miaraka aminao. Eny izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5:5. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitany Ahosoa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy. Dia hoy izy taminy ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe izay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Izao ny voalazana soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Nao tsika aloha sa teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy hoe tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona voalohany, dao ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidirana antsika indray amin'ilay Jaona voalohany toko voalohany ato indray tsika fa ity ny fihafenan'izy menakavy ao amin'ny 9:5 ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fihafenan'i Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny hafenany. Jaona voalohany toko voalohany 9:5 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zay zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Dia io farany io nitazomy zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazana io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota hony araka ny tenin'ny apôstôly John. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly John tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny zao ary mitony kitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i John no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Yehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany John zany nanohitra ny tenin'ny Yehosoa le hoe aza manota intsony fandrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i John indray no miteny hoe mahazo manota ka mo fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny zao. Ary mahitsy be ny tenin'ny Eliafa tsy sangina mihitsy izany teny zany. Any amin'ny elo John na hoe Ioanana. Satria navita nanohitra ny Yehosoa, ka zay manohitra ny Yehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo zay manohitra ny Yehosoa. Satria ny tenin'ny Yehosoa dia tenin'ny Dada Yahva. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Yehosoa mihitsy. Mazava zany zay teny zay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny John nareo satria nanohitra ny tenin'ny Yehosoa. Satria ny tenin'ny Yehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i John no nampanota anareo, miara-mitsipy amin'ny John any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay John zany na tia lalanao. Fa i John sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Yehosoa zany John zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Dia any amin'ny elo tahaka anareo rehetra rehetra. Dahora jerevantsika ilay fandehan'ilay teny azy. Inona tonga ny John ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dika ilay aty amin'ny 9:9 sy 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'i Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoy ilay pisoloky manatsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehova zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Mioka anao teo ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra. Ny tenin'ilay zanaky ny avindrina fa mioka anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manota intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 misy loatra efantsika kely teny. Hitina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:36 sa 33. Ohatsy rehefantsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ilay teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Izany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina an'iny dia voly izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota, dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io. Ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Zany tonga namiteny hoe tandrema ianao tsy misy John ny teny taminao mihitsy hoe ndany ianao manota fa ny agigenao mahatonga anao miteniteny foana eo. Ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io. Ianao no te hanao ratsy ihany dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be iny teninao ambasadeur sao. Tena tsy mafy zany. Raha ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo izay hoe tsy ho heverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io.
izy very miteny hoe aza manota intsony de nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izy zany nareo ny te araka amin'le andriamanitra tsy izy nareo any de ny famarina le andriamanitra kosa ny potipotenareo iza mampanaonao an'izany kosa ny anao daoary jona voalohany toko voalohany andiny favalo ko raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika zay aloha zany le hoe raha misy mbola sy tonga ao amin'ny Ehosoa anao de mpanoty ianao ka raha ianao raha mbola sy tonga ao amin'ny Ehosoa no miteny hoe za tompoko tsy mpanoty intsony de mpandainga ary mpamita tena zay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jesoa tsy haiko moa fazana azy Jésus Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'le izy nareo de tsy maintsy miteny mpanota nareo porofo mitohaka amin'ny tendanareo fa tsy mbola tonga ao amin'le tena le zanaky ny avy nareo fa pisiloko io miaraka aminareo sady mpandainga ny pisiloko tsy niantona teo amin'ny azy fijaliana zany kory io na ny kely ara tsy nanitsaka tete kory ny ara ny tongotro io toizatsika am'izay ny andiny fahasivy fa raha miaiky ny fahotantsika isika mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika tena tany de mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsiny tsy mety manana saina ratsy mihitsiny fa tsara foana saina tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsiny izy fa ho an'ny Ehosoa daholo ny zavatra rehetra zay ny fiainany de ho an'ny Ehosoa velona ho an'ny Ehosoa miara-mipetraka amin'ny Ehosoa miaina ho an'ny Ehosoa ny antony fivelomany zay ny olona tena tafaraka amin'ny Ehosoa zay madio tanteraka hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy toetsika le teny ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika de mampandainga azy ka raha mbola sy tonga amin'ny Ehosoa ianao no miteny hoe za tsy mpanota de mpandainga ianao any amin'i Jesosy tsy misy an'izany afaka ny fahotana zany ao amin'i Jesoa tsy misy an'izany afaka ny fahotana zany zay ny dikan'izany de itoy am'izay ary io teny eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany io notoizany Jaona io ry amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo fa tsy najanony teo fa nitoizany ry amin'ny toko fahatelo am'izay zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo ao amin'ny toko fahatelo de ao amin'ny andininy faefatra am'izay no jerevantsika andininy faefatra Jaona voalohany toko fahatelo andininy faefatra izay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota ny fandikana lalàna zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Ehosoa zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota de efa nanota ianao zany dikan'izay aloha fa fanaporofona rehefa nandika ny teny Ehosoa ianao de efa mpanota ianao zay mahatonga ny vavan'ny tsy afaka amin'ny fahotana andininy fahadimy fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy zany hoe rehefa ny olona zany no tonga ao aminy de tsy misy ota mihitsy ny ao aminy de toy izy am'izay ary ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota nizaniza zany tafaraka amin'ny Ehosoa de tsy manota intsony zay ny tena ny tenen'ny Jaona zay ary taorinan'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo de nitsindriny am'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Ehosoa kosa nareo de tsy manota intsony ary zany hoe raha mbola sy tonga ao amin'ny Ehosoa nareo dia mpanota nareo rehefa tonga ato amin'ny Ehosoa kosa nareo tsy mpanota intsony zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny Jesosy mandainga io adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loky ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery adalananao raha mbola hiaraka amin'izany ianao safidinao moa inoko raha tsy hoe amin'nay miaramila ny devolotoko ianao dia naika an'izany famononanao zany fa raha olombelona normalina maheno any hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana tsony adino eko anareo ny fanaporofona io iny hoe izy io hoe toy atsika eo amin'ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota nizany zany mitoetra ao amin'io Ehosoa io de tsy manota intsony izy
fa izay rehetra manota ozy izy ao mitenin'ny Jaona amizay dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo. Midika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra. Jesoa dia tsy zanak'Andriamanitra marina. Tsy izy io. Pisoloky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2000 taona nareo mipetraka ato anatin'ny fahotana. Tsy afaka anareo zany midika an'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalak'alehana. Toizatsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampangainareo dia aleo Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany 7:9 daoarany. 9:7 moa vakitsika. Aleo 9:9 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Jehosoa manala ny fahotana. Zay manota amin'izay io Jehosoa amin'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Laza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Laza ianao fa mpanota ny olona ary ampirisino ny ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga sena miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay le fandarana androany fanavotany ity. Ny endry mahita loza kamery ny adala mandrosoka vo. Lao vaketsika indray ny teniny. 9:7. Ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany. Ovaliny le Jaona voalohany toko voalohany 9:9 sy ny 10. Hoe ny olona ozy izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Jehosoa tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota. Matoanao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa. Dia io ianao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay pisoloky no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Jehosoa izy. Fa nitazomy ny teny Jehosoa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota. Satria maninona ozy izy? Satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena nitsindriana fandroany. Tsy mahay manota izy. Fa maninona hoy satria nateraka Andriamanitra. Izy zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony. Fa zay nateraka iny devoly io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devoly ny rainy. Soratra masina daholo miteny anio. Tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina jerevantsika ary konfirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo amin'ny azy fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena nyteneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana vakeo fa fanomeko tarihin'ny voavonanomboka ny fandarana. Ao anatin'ny baibolinareo le izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindrin'ny apôstôly amin'izay zany teny hita zany. Mbola nampiny ao amin'ny Jaona voalohany toko 5. Mbola nampiny teny akaiky indray 9:9. Jaona voalohany 5:18 ty ndray ny teny manaraka. Jaona voalohany 5:18 mbola nitsindrin'ny Jaona daholo ny teniny. Io zany tsy Jaona akory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jaona. Nanendrikendrika ny apôstôly Jaona salary Saolina, salary Ioananina. Ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy izy satria izy tena niteny mihitsymihitsiny. Ty ndray fa naporofona manaraka. Mbola i Jaona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devoly kasihana mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io. Izay nateraka io Andriamanitra io. Matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao. Zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay. Zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19. Hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesosnao. Jésus jizasinao io ry Amerikanina. Ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io. Nareo no mitondra unitra nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny. Ahoana io teny io? Nampianaranareo dao zao toy izao lasa mpanota. Ahoana? Pozinareo ny olona. Zao ilay Jesosynareo zao. Vao tsy tonga saina ihany. Vonoanareo dao ny olona teto ambony ity tany ity. Matinareo hatrany amin'ny malagasy rehetra rehetra.
nampidirina ireo zava-dozany teto amin'ny tanin'ny malagasy, tany amin'ny tanin'ny frantsay, tany amin'ny tanin'ny anglisy. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Aotra. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Aotra. izay toriana ambasadorina Aotra zady aha Elia. Aotrano dia raina tsalotra mamiara ny tsinjaka kaza mihafa faro. Famidera ny Aotra dia tena fitaliana be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aotra ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Aotra ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aotra izay nitoriana ambasadorina Aotra Ziady Elia Ireriany. Ny fahefatry ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be ny fanjakany Aotra Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy Aotra. Kutungava daholo raha iara fety amin'ny fahefatry ny volana martsa ho avy zao. Azadino moa zany Andriamanitra tsisy natsofoko ny tena ampalahelo le sary misy velantsika any zany rehetra zany fa ny eny ao mahita lozaka meny adala mandrosika voe toy antsika amin'izay ny teny ary tia nentiko amarana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes izay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo araka ny bokyny misy ny Hebreo toko 10 andininy 420 ho an'ireo izay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa manao ratsy dia mifona dia manao ratsy dia mifona ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'ilay olona manao an'izany adalana minimanota zany nampianaran'i Jesoa anareo Jesosy dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy ingeny teny izy dia hoe tena devolona nampianatra nareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity nareo ny tsy afaka dia ilay Andriamanitra marina endrika andrianareo ny teny demolo ny tazominareo izay koa ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ity satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy tsy eken'ireo devoly reo ary zany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo Jésus hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io no tena sakafon'ny zareo satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany ataony tsy afaka ao mihitsy nareo satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko intsony izay ataonao rehetrarehetra any zany ny faratsianareo andiny 420 Hebreo toko 10 Hebreo 10:26 fa raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina minimanota ny atao hoe minimanota
dia mifona androany dia mamberina rapitso, mifona indray raha fakapitso mamberina ny ambadika an'izay, mifona amin'ny sabotsy mamberina latsinainy, mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma. Zany ny atao hoe mini-manota raha tsy hainareo, dia cercle vicieux miverina eo foana io, ianao mihitsy zany voateny zany. Ianao zay mijery tsy mihaino anahy io, ary le tena tsy te haino kanefa tsy maintsy mihaino anao fa mamono anao ty teny ty e, ty teny ty ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao. Rehefa ranao ny teny marina ny Hosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanao teny intsony, dia anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho afaka ianao rehefa maka ty, dia avotra ianao zay, tsy mamono anao ty teny ty. Fa rehefa tsy lalà kosa ianao ary tsy vakianao aloha ty, dia zao teny henonao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany leonao ohatra ny Aotrisy, mamono anao foana ty teny ty, tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao. Teny marina nge ty ao anatin'ny baiboly nge ty daoarany. Raha mini manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, tsy misy fanatitra ho anao intsony. Ndre mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindram-po io, dia ny aoriana zay tenin'ny famindram-po zay ohatra nataon'ny Hosoa hoe za tsy manameloka intsony, na hoe natao batisa atao amin'ny Hosoa dia afaka, zay le tena izy zay. Dia ozy amin'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, fa fiandrasana mahatahotra, andiny fa 7 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany, ary fahatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo rehetra kosa. Lasa nivadika fahavalo ianao. Ny olona mini manota sy mpanota zany dia fahavalon'io Andriamanitra marina io, ary miomana ianao amin'ny fandorana anao, ary miomana ny amin'ny fitsarana zay milezana anao. Zay le hoe niaza mba maty ianao ho hitantsika eo ny toyny, nefa ny teny zao mbola velona zao dia efa mandeha ny fahamaliana. Tsy misy an'izany miala mora zany intsony zao tadidio zany. Andro ny fahamaliana zao, efa tapitra treo ny andro ny fangina, andro ny fahamaliana zao. Zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany, nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra, tsy misy hafamaina zany intsony zao. Nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra, aza mamana tena zany hoe miala maina zany. Nanao kasiparana ny teniny, izy milaza fa afaka mifotana zay miaraka aminy. Ianao ry maneritra hoe tsy manino, tsisy an'izany fa ama olombelonao micomprendre anao izy. Taiza nisy Andriamanitra micomprendre anao, raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrano, raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao, raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao, ary raha ny comprendre izy tsy natsipiny amin'ny helo ny olona, ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely, fa nandevoziny hatrao mandrakizao mbola mijaly foana naverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana. Tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io, fa asory anatin'ilay atodoanao zany. Tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany. Ty ihany ny fantany, aza manota intsony, zay ny teneniny dia tazoma rehefa te ho any aminy. Izy koa nge ny tompony lanitra ny lanitra eo ka tsy ianao nitsotsotso makany, efa nyteny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay raka amiko tsy maintsy masina tahaka. Zay ny dika ilay hoe Matthieu 5:48. Matthieu 5:48, aoko tanteraka ianareo. Aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka. Matthieu dia afaka miditra amin'izy nareo amin'ny mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo dia amaliko anazy. Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'irainareo zay any an-danitra. Ianao zany dia efa nomeny Hosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra ny lanitra ianao, aoka ianao ho tanteraka, atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany. Manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka, dikany tanteraka ao amin'ny teny Anglisy dia hoe perfect, ary ozy ny teny frantsay hoe parfait. Ianao zany mila parfait, perfect, tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io. Fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany. Ozy ny hoe ianao zany parfait, parfait mihitsy, madio zany eritreritranao, voalazanao, madio be mihitsy ny eritreritra, tena ho any Hosoa reherery ny zavatra rehetra momba an'izany Elia zany. Donc vakitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any bokin'ny Hébreo any angambany izy. Jevantsika Hébreo tsy le mainka fanirany Hosoa zay manaty zay mosany manadio ny eritreritra. Vakitsika amin'noko amin'ny 9:12 zany dia hatrary amin'ny 9:5 zany ty 9:12.
16 17 lovaka itsika aminao andiny fa 11 Hébreu 9 aminao andiny fa 1:10 fa Yehosoa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 eo mavaka itsika eo daholo fa Yehosoa kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanina, izany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra izao, ka tsy mba nitondra ranosy lahy izy na ranjan'akoho fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay vadindrindra fa raha ny ranosy lahy sy ny ranombolary ny lavenim-batoton'ny vavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Yehosoa izay nanatitra ny tenany tsy manantsinon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Tsy tonga tany amin'ny 15 fa teo amin'ny 14 dia hitantsika ilay zany io izy io, izany hoe madio hatrany amin'ny eritreretra rehefa tonga amin'ny Yehosoa, tsy misy maloto izany intsony eo aminazy, afaka daholo ny zava-detra. Izany ilay tena Andriamanitra tena marina zany, izay ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana, izay ilay tena nandatsaka ny rano, izay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra, izay ilay ny teny hoe aza manota intsony ny anarany Yehosoa no anarany. Izao toriny Eliaza tsy azo ovaina koa izay anarana izay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zaona famonjena, ka rehefa Yehosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa intsony izay, ary Yehosoa rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao parallela amin'ny zavatra hafa, devoly manao an'izany, mbola devoly koa manao an'izay, io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io, fa izay nanatona ny Yehosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo, tsisy tsinontsony. Anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra, za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy, Jesosy hoy miala atao, rehefa te hitsipany amin'ny elo mipetraha ao, efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution izany, ary anao tsy havita hanova-palitao fotsiny ao ary Jesosy tsy misy Jesosy afaka manova-palitao izany fa 2 taona ianao namono olona zay, aiza intsony anao vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota, tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana, tsy afaka ho izany mihitsy nareo izay miaraka amin'ny Jesosy, moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany, samy voa daholo nareo. Fa endrena andao anatona ny Yehosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama izay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva, andao hiaraka aminy, andao hiaraka amin'ny Yehosoa ary andao hiaraka amin'ny Eliaza ho hitanareo maso, mpanavitra zany Eliaza zany, mpamonjy zany, ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany, tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy, tonga ny andro andravana ny reny ary tena mandrava Eliaza, izay koa ny asany atao hoe Elia, mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Mirary izy soa antsika rehetra ho faly mandeha izany teny izany, miala amin'ny Jesosy sy Jesoa, miala amin'ny Jesosy Jizasy, mahitsy be ny tenin'ny Elia, rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraha ao, safidy io sisa, ary rehefa te hitsipy any amin'ny elo nareo dia mipetraha ao, rehefa niteny taminareo ampiara-dia amin'ny devoly io, iraky Satana io hanipy olona any amin'ny elo, azay ny mission io, tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany fa lainga zany, tsy nandatsaka ny rano zany iny, lainga zany, tsisy nataony zany teo, fa mpamono iny ary tena pisoloky direkta fotsiny zao izy, ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy, ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mahazo manao ny adalànao ianao fa mpamindra fonga io, nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanitra lanitra zany mpanota zany, fa vitan'i Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io be famindram-ponga io ary raha ny teny dada Eva za mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany, fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna, jereo amin'izany ny fanaovana famotany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna ina, dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy nge, ka niendra mahita loza ka miheny hitanao zao ny loza ny teneniko anao, miala amin'ny Jesosy, miala amin'ny Jesoa, hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao, samy mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra manarah ny Elia amin'izay,
manatona ny Elia amin'izay tonga ny andro iantsona farany anareo rehetrarehetra. Tena tsy diky mihitsy hoe iantsona farany anareo rehetrarehetra dia mbola mihitsy ny fotoana miazaka zanareo. Tonga ny fanapoteny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahva, tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa, ilay zokinay malalanay, ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana nyzany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny izao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Yahva zay dia Yehosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Yahva, saotra betsaka azontsika amin'izay teny mena zay, ary ny fandriany Elia dia tonga saina daholo ny rehetrarehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo Yehosoa no anarany. Ariva afatsika. Saotra betsaka dadamala Yahva. Taio zany teny zany. Fa tena teny hitondra soa sy fahasoavana amin'izay rehetra miaina, ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao, ary fiantsona ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy, valio teny ny tsirairay avy dadamala Yahva. Mamalia vavaka ianao, voninahitra ho anao mandrakizay. Arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana mba hidirana izay mbola afaka miditra dadamalalo Yahva. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mba ho tonga soa aminao Yehosoa. Voninahitra ho anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia miraha sotrira samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarantsika manaraka indray. Fiarahana.